amin'ny fifaliana lehibe indray no androsoana totokatranosika ny amin'ny teny io tia tonga amin'ny fampianarana antsika izay mitondra ny larana firy zany 70 any amin'ny zao io zao manonona ny fiarabana antsika rehetra totokatrano izay mihaino sy manaraka ny fampianarana sy ny fandarana dia avy hatrany moa dia arivavaka ametraka ny fotoana rehetra eo ampelantanan'ny dada malalako iayava sy eo ampelantanan'ny Eosoa malala arivavaka atsika izany. Voninahitra ho anao dada iayava. Misaotra anao indray satria nomenao fahefana sy fotoana indray ampianarana ny teninao hatrany, ampahafantarana ny marina amin'ny olona ambony tany ny amin'ny atao hoe fitsarana, fa tsy mandeha ny fitsarana raha tsy misy ny teny izay hitsarana, ary izao teny ampianarinao izao ilay hitsarana izay ambarany Elia Ziadia Elia. So betsaka dada iayava fa avy any aminao ny fahefana amin'ny teny manome izao fampianarana sy fanambarana izao. Ianao ny loharano ary tompony izao teny izao avy any aminao izao ary tena niainga avy any aminao ary nomenao any Eosoa dia izao ampitondrainao any tenako Ziadia Elia. So betsaka dada iayava aho. Tsy mitsahatra ny misaotra anao tokoa satria soa indrindra ny zavatra nomenao, tena famonjena, tena fitiavana, saingy indrisy fa tena tsy tiany olona ny miainao an'izany, kanefa misy voalahatra iainao an'izany ary ireo voalahatra ao iainao an'izany ary anisan'ireny ilay ho any amin'ny lanitra ny lanitra ihany koa. Izany zao jerevan'ny Elia zao, izany zao karohan'ny Elia zao, ary izany zao andefasana ny teny avy any aminao, hikaroka an'ireny amierina an'ireny anatin'ny fanjakanao masina. Atao mihaino ny teninao amin'ny alalan'ny Elia ny olona dada iayava, amin'ny alalan'ny Ziadia Elia. Mamarivavaka mandrakariva. Sokafo ny sofin'ireo izay fanao vonjenao, voninahitra no dada iayava amin'ny anaranao Eosoa. Amen. Tonga amin'ny fotoana antsika izay iarahantsika amin'ny ity fampianarana ity zany ho anareo izay manaraka amin'ny tele moa zany dia tsy mandeha ny tele amin'izao retenako izao fa misy fahasimbana. Ka ho anareo zany dia efa nanome toromarika foana hoe aleo mizatra jery sy mihaino amin'ny tele internet sy ny radio internet, izay ny tsara indrindra, aleo mandeha amin'izay satria io sisa no antokana tsy ho mety maty zay zany azo ilazana azy io tsy mety ho maty io fa sisa zay dia mety maty dia ho sahirana ianao dia ozy ianao ahoana moa zany za tsy mahita ho jerena zany ka aleo tsika mijerena amin'ny internet foana ho any amin'ny radio na any amin'ny tele dia any amin'ny internet foana zany manaraka ianao. Zay zany no azoko itenenana antsika toromarika mialohan'ny rehetrarehetra zany. Hiditra amin'izay tsika zany amin'ny ino moa zany amin'ny votoatin'ny resakantsika hoe atsipin'i Jesosy any amin'ny elo daholo izay mivavaka aminy. Ohatrany hoe ohatra ny hafahafa kotsiny izany lohateny izany mareko fa tsy natokana ao malagasy irery intsony ny teny fa ho an'izao tontolo izao. Ka isaky ny mahita zavatra amin'izay Elia ny mahasoadriavan'ny Eosoa amin'izay andehanana dia amin'ny alalan'ireny ny voan'ny fampianarana indray zao. Dia taiza moa zany ianao no miteny an'izany. Tany Amerika za farany teo zany zao ary vao tonga Maly raha amin'ny androany zany tsy haiko zany ny daty androany dia hoe manahoana fa izay ny marina zany. Dia ny amin'ny faritra ny New York iny zay
tamin'ny faritry ny Washington iny zay a nandeha nitory ny teny a nampianatra ny olona ny teny marina ary tao anatin'izay fandehanana izay mihitsy no nahitana hoe tena hafahafa marina ny zava-misy ny amin'ny sary-misy zany manerana an'izao tontolo izao fa tena tsy mety intsony ty zahatra ty raha tsy ampahafantarina ny olona mihitsy ny hoe iza zany Jesosy zany. Zay koa ny asany atao hoe Elia andravanizy andravany Jesosy zay nangalatra ny soratra masina ny Jiosy. Raha Ehosoany tokony tompoina dia novainy Jesosy fotsiny izao ny tao. Raha tokony Iavany tokony tompoina dia nivadika Jehova fotsiny izao. Na hoe Yahvé, na hoe Jesoa. Elia tonga ndravan'izay, mahitsy be mihitsy ny tenin'ny Elia. Ary mbola avokoa ndravan'izay Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra. Fa mbola resaka Jesosy aloha zao. Jesosy Jehova aloha zany zao. Ka atodika amin'ny ampitan-dranomasina moa indrindrandrindra ty teny ity. Ary mandray ny anjarany koa moa zany malagasy eto an-toerana. Fa tena natokana ho any ampitan-dranomasina, indrindra fa ny Amerikanina. Tsy ndriko tsara mihitsy indrindra fa ny Amerikanina atodika any aminareo izay milaza fa tena mivavaka, tsy tia lalany marina mihitsy nareo. Dia atodika any aminareo ty teny ity sy rehetra mitovy hevitra aminareo rehetrarehetra zany. Fa tonga Elia hiteny aminareo rehetrarehetra olona ambony tany hoe izay miaraka amin'ny Jesosy dia miombany. Fa i Jesosy mihitsy ny manipy anareo any amin'ny elo tahaka anazy hitsipy makany. Fa mitsipy makany io Jesosy nareo io. Ohatrany hoe tsy mety kosa ny teninao, mety be mihitsy ny teniko ary marina ny teniko. Nampianatra kosa ny zay firy-taona anganareo navita nanohitra ny fampianarana io sao. Aiza koa moa zareo manohitra an'io zatra tsy posibla zany. Marina be ny tenin'ny Elia. Elia tonga tena andrava mihitsy. Fa tsy mandeha ho azy reny hoe andrava izy fa tena mandrava izy ary mandeha amin'izay zao ny fandravana. Hoe izay miaraka amin'ny Jesosy dia ho atsipin'i Jesosy any amin'ny elo daholo izay miaraka aminy, izay mivavaka aminy. Ina ny antony mahatonga ny Elia miteny an'izay? Ziadia Elia. Tsotra ny antony mahatonga ny ziadia Elia miteny an'izay. Ianareo rehetrarehetra moa tsy niaraka tamin'i Jesosy dia mpanota. Ary tsy azonareo lavina mihitsy izany. Na Amerikana, na Alemana, na Frantsay nareo. Na Anglisy, nareo mantsy tena milaza fa tena tompon-daka amin'ity anarana ity dia izay mihitsy ny andefasana io teny io mankany aminareo mihitsy ny hoe eny ara ty. Aza manao tora-potsony nareo araka ny tora-po fanaonareo fa rehefa aso ny teny izay milazanao fa mba tenin'Andriamanitra dia ireo tsika fampiresaka fa nangefa alefaka io dia toero ilay izy ary raha matohitra nareo. Fa ianareo dia milaza fa mpanota daholo nareo. Anananay mihitsy ny rakim-peo nataon'ny mpitondra fivavahana aty Madagasikara. Eny ara fa manerana azy tontolo izao misy efa mandefa teny aty aminay aty koa efa azonay koa ny teny hoe mpanota daholo ny olona fa tsisy an'izany tsy marina, tsisy an'izany hoe marina sy masa zany fa mpanota daholo fa mila mibebaka fotsiny. Zay ilay hoe tena devolona mpianatra an'izany. Zay ilay nampianarin'i Jesosy hoe mila mibebaka fotsiny nareo. Avy any amin'ny devoly zany teny zany. Ka raha avy any amin'ny devoly zany dia tsy mety mihitsy nge izany teny ataonareo izany ny dikan'izany. Teny demony ve ny henonareo sy arahanareo? Fa tsy hitanareo nga ilay tenin'Andriamanitra hoe ho an'izay mini manota dia fatezerana amin'ny rehetra. Ina moa? Noa kevaka itsika ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'izay Hebreo 10 aloha ny teny. Hebreo 10. Hebreo 10 manaraka tenin'Andriamanitra tsara tsika. Hebreo 10 firy moa zany? 26 teny 27 zany no vakitsika ery amin'ny écran ry zany e. Zay Hebreo 10 teny 26 teny 27 no vakitsika ho voninahitry dada Iava sy Ahosoa. Fa raha mini-manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia te mini-manota zany dia io ataonareo hoe amin'ny olombelona dia tsy lavorary. Tsy maintsy manota kely ianao, tsy maintsy manota, tsy maintsy manao ny tsy mety ianao fa Andriamanitra mikomprandra zany fa olona ianao fa mila mifonina amin'ny fotsiny ianao dia mamany fahotanao izy, mamela heloka anao izy. Tena devoly nge zany teny zany e. Avy any amin'ny devoly nge zany saina zany e. Ary zany ny proof fa
ilay Jesosy ny tompolo ao dia tena mpanipy anao any amin'ny elo. Atleast izao ny voalaza ny soratra masina ato fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny otaintsony fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Mametaka mihitsy izany tenin'Andriamanitra io hoe fiandrasana mahatahotra no any olona izay manao fanenina manota ireny, izany hoe tsy maintsy manota e. Tena avy any amin'ny devoly izany teny izany. Devoly no nampianatra anao an'izany. Ary izay mahatonga anao mitsipy any amin'ny elo. Ka i Jesosy no nampianatra anao an'izany dia ho atsipin'i Jesosy any amin'ny elo ianao fa miomana. Rehefa mpivavaka amin'ny Jesosy rehetrarehetra, Jésus Jesus, dia omany no bagazy fitsipy any amin'ny elo anao. Toy hoe efa vonona be ianao, ka raha ohatra ny vonona be amin'izany ianao dia tokony tsy mankany amin'ny dokotera rehefa marary fa ireto aho. Ary matao ianao tsy mahazaka mamay fa mbola mitsotsoka ny tanana rehefa mirehitra, ireto ilay marary ny tena izy. Fa matao ianao mbola mitady fanasitrahana, mbola matahotra mankany amin'ny elo ianao. Ary ny fanahinao mihitsy ny matahotra io fa tsy ny vatananao. Ny vatananao ma tsy miverina vovoka iny dia tsy mahay ninina, fa ilay fanahinao no marary mahinao izao teniny Eliazy ady azy ao. Ny fanahy no marary rehefa mahainao ny Eliazy ady amin'ny teny sy mampianatra, satria mahafantatra ny fananareo fa io rery ny olona afaka mamonjy anareo eto amin'ity planeta Terre ity, io rery ny afaka ny olona tamin'ny fahotana. Dia ity tanomasonareo ity izay sady tsy rarainareo, tsy hinonareo, tsy hivakireo loha, izay koa moa tsy mivaky loha aminareo fa niaza mba maty fotsiny ma. Dia fotsiny efa nomena hoe niaza mba maty e. Antsika ny mihoana. Ohatrany hoe fa ahoana ny onanay aminao? Tsy misy esaka lavabe fotsiny fa izay fotsiny niaza mba maty, fa antsika no mihoana. Tadidinao fotsiny izay tengo izay rehefa maty ianao. Ohatrany hoe ka izay nge tsy mba raha izay maty e. Ka raha matanjaka ianao izay mankany amin'ny dokotera fa mahatonga mbola makany, mbola kely aina ny dikan'izany. Fa izay fotsiny tengo izay fa fitenena ho an'ireto olona milaza fa hoe mbola manantena ny ho any an-danitra izany nefa miaraka amin'ny Jesosy, valiny tsy makany ianao fa makany amin'ny elo. Ary ny fivavahana hitanay mihitsy raha izaho manokana nandinika dia hoe ilay fivavahana, raha tany Amerika izany resahako, ny fivavahana dia tsy fivavahana mihitsy fa façon anankiray na metody anankiray anafenana ny ratsy atao. Izay mihitsy izy satria tena nahita mihitsy izay ny fisolokiana, tena arovana be izany ilay sarymody hoe mivavaka nefa ny aratsiana dia tena taky reny mihitsy. Zavatra hitako tany izany. Izay. Ary anisan'ny olona maromaro ny olona taminay tany. Ary nahafantarana an'izany hoe faratampony avonavona hoe nao mahita ianao fa tena tsy marina ny ataonao, voapirofo mihitsy fa tsy izy ilay Jesosy a. Fa dia mamary fotsiny izao hoe izy io tsy maintsy vonjeny, tsy maintsy vonjony izy. Dia comme ça fotsiny izy hoe izay tsy maintsy vonjeny izay. Ko raha tsy atao ohatran'izany izy ity. Ary tonga miteny hoe ho anareo Amerikana, ho anareo hafafiana rehetrarehetra ankoatra anazy, manana anjara amin'izay koa ny Malagasy, mbola ho avy ny anjaran'ny Frantsay sy ny Allemagne, ho anareo any Inde, ho anareo any Togo, any Comore, ho anareo izay efa lalovan'ny tongotra ny Eliasy iny, mbola ho lalovan'ny rehetrarehetra. Dia efa miteny anareo fa voafitaka. Vous avez été trompé par le diable. Tena ny fitany devolonareo. Ary izay rehefa fampianaranao avy rehefa avy hoe mpiara-miasa amin'ny devoly izy izany Jesosy izany. Mpiara-miasa izany. Ary hiraka mihitsy izany. Hiraka avy any amin'ny devoly izany. Meko anao hoe ny fanaporofona. Eto izany tsy misy tsony hoe atezerana fa 2 taona nanaovanareo any Ahosoanay. 2 taona nanaovanareo any dadanay Yafa. Nandefitra tamin'ny adalanareo izy 2 taona. Tapitra amin'ny fandeferana. Mamaly raha ohatra ka mahavita mamaly. Ary teny ampiasaina. Teny no meko anareo dia mahavaliao amin'ny teny koa. Fa rehefa tsy voavalinareo amin'ny teny izy mandini amin'izay, aza mitsangana tsony ho avocat du diable anareo. Aza mitsangana ho mpisolo vavana devoly tsony fa ampy izay. Ampy izay. Tena mampalelo mihitsy nge ny manjoany olombelona, tena tsy ohatsony mihitsy nie. Efa tena hoe miderelina complètement mihitsy izy fa tsy te halala nefa izy fa dia ny ataony ihany ny ataony nefa sa dia tena tonga miteny foana hoe verena amin'ny marina. Dao any amin'ny marina tena izy.
eto mantsy ny teny dia hoe fiandrasana mahatahotra sy fahatezerana amin'rehetra izy misy teo fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana sy fahatezerana amin'rehetra izay andanon'ny fahavalo rehetra kiza moa le fahavalo le mini manota ianareo ke le fahavalon'Andriamanitra ny olona izay manota dia mibebaka dia efa fahavalon'Andriamanitra zany dia volona mpianatra anareo an'izany fa tsy zany nateny soratra masina fa izaolona izay n'le zanak'Andriamanitra marina ary madio sy mahitsy ary masina aza manota intsony Jaona 9:9-10 mifanaraka tsara amin'ity boky Hebreo ity Jaona 8:11 oka vetsika zay teny zay Jaona 8:11 dia zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoe Yahosoa za koa dia tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony hitanao zao ny teny nambaran'i Yahosoa tena manizingizina sy manindry mafy mihitsy hoe aza manota intsony zany hoe tsy mety mihitsy ny manota eo anatrehany io Andriamanitra masina io ary ny anarany dia tsy Jesosy zany Yahosoa ny anarany ilay tena Yahosoa ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rano fa tsy Jesosy anao io zany io tsy niantona teo izany io fa mpisandoka mpisoloky ny marina io borofon'izany nareo milaza fa tsy maintsy manota io daholo ny tenisma tsisy lavorary tsisy tanteraka zany fa tsy maintsy manota fa olombelona ihany ianao ka izay le ny tompoinao ka Jesosy nanao an'izany aminao dia ianao manaraka an'izany fa ny teny nambaran'io Andriamanitra io milaza hoe fa raha mini manota ianao dia fatezerana amin'ny rehetra sy fiandrasana matahotra izay hamelon'ny fahavalo fatezerana amin'ny rehetra hamely anao zany miandry anao ne anangeny miandry anao hoe fa ianao lambolambony le Jesosy miara-miasa amin'ny devoly iny tena marina eo fa tsisy an'izany fa Andriamanitra ny comprendre anao taiza Andriamanitra ny comprendre anareo olombelona raha ny comprendre izy tokony tsy nefa ny safodrano raha ny comprendre izy tokony tsy nefa ny afo nandona Sodoma sy Gomora ary raha ny comprendre izy tokony tsy nefa ny dao zao fahoriana mianjady zao eretin'ireo fotsiny raha tany resaka tany Amerika la glasy latsaka ny lanezy olona 5 maty tany afo nandorany California Los Angeles tao olona maro any maty potika ny tanànan'olona ohatran'ny 30 latsaka teo ngamba ny olona maty raha tsy diso amin'ilay vaovao tsisy force nareo olombelona ary tsy manana ny fahefana ampitany ity nareo mianana reo efa tonga ny loza ka aza be vava reto za aloha tena mba miteny aza be vava mihitsy izao aloha ny teniko zany veto zany teny dia manizingizina mihitsy ny aza manota intsony avy tsy evakina mihitsy teny Yahosoa hoe ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Yahosoa hoe za koa tsy manameloka anao mandehana fa amin'izao sisa izao izay ny olona tena niaona tamin'io Andriamanitra marina io zany dia izao ny teny hoe amin'izao sisa izao any moa no miketo zany ianao aza manota intsony izay le tena niantona teo amin'ny hazo fijaliana Yahosoa no anaran'iny iny le ny teny hoe aza manota intsony fa i Jesosy izay mpisandoka ary mpanipy anao any amelo kosa dia miteny hoe mahazo manota anao fa mibebaka dia mamela heloka io Andriamanitra io fa fitiavana izy exploiten'ny olona tena zany hoe devoly saina exploitena daholo ny teny rehetra mandeha Andriamanitra ny fitiavana ka rehefa mivavaka aminazy dia mahindra fo izy fitiavana izy fa tsy azonaovana ohatra zany masina izy dia tsy azonao atao ohatran'izany ny fitiavany tsy azonao atao ohatran'izany fa fanambaninana azy ary zany ataonao zany manambany maniny izy miteny hoe aza manota intsony dia anao nefa ry manambany anazy hoe tsy maintsy manota ary le Andriamanitra tsy izy mpisandoka Jesosy iny foana sy Jesoa iny ny entinana hitsandohana ny teny marina ny teny izy misy ohatra masina miteny hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota da ohatsika aloha hijery amin'izay ny teny hoe reto avy ny lazana fa mitsipy any amin'ny elo anao satria tsy mino anao io Andriamanitra io zay betsika izay teny izay aloha Isaia 5:10 andiny voalohany sy ny faharoa ho teny omena anareo rehetrarehetra ohatrany aizako misy Amerikanina mihaino anao oada iaino izy ary tena tsy maintsy mihaino izy na tiany koa na tsy tiany amin'ny fomba malahoana vitanareo iny ihany nanaovako anazy zay ary tsy izy rery ny mihaino fa tsy maintsy mihaino daholo ny rehetrarehetra efa mpiomaniko dolodolo na ny frantsay na ny Allemagne ny Amerikanina ny Brezilianina
miomana daholo nareo fa tsy maintsy henonareo ny marina ary tsy maintsy mihaino ny elianareo na mety nareo na tsy mety raha anatinareo na sy tianareo tsy maintsy mihainonareo ary didina mihitsy ny aza ny fananareo hikaroka an'izany Elia zany nareo rehefa ianao mihitsy no izy vitanareo eny anina ny toyny zany eo azy zarery amin'ny mahazarery any zarery zany tokony tsy hiteny fa ny fahasahianay fahasahina araka an'izay naniraka anay iaiavasy eo soana anarany zany natao hoe ny irahany zany Andriamanitra lehibe zany Elia hiteny amin'ireo maneran-tany hoe tsy izy tsony ty ataonareo ty fa rehefa te hiady amin'io tompony fahamariana io tovy ihany io ataonareo io rehefa eny aminareo ny loza io tsika ny teny isy atoko fa 5:12 sy ny 2 ino ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fahamarina fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny taviny aminareo ka dia tsy mihaino izy mazava be ke le teny hoe tsy mihaino izy zany le meno anareo mpanota ty fa tena mipetraka mihitsy ane zany izy le mihaino anareo mpanota zany amin'izao sary zao satria soratra masina rahantsika mijery teo hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io da iza zany hainonareo mba apetraka eny ilay toko izay andiny teo nareo fa aloha mba hijerevan'ny olona tsara hoe fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka an'Andriamanitra reo ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy tapaka kely hoe tsy mihaino izy lao ampikarokely zao dia tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany tsy mihaino ny mpanota zany io laha ny andro ianao hivavaka eo laha ny andro ianao hitsofoka any amin'ny lalana tsy farehetrarehetra any hoe hivavaka ianao zao fa tsy mihaino anao zany io Andriamanitra io tsy olombelona izy ka anaovanao zany fihetsika zany na eo tapenanao ny vola amin'ny masony tena mba mieritreretany tena izy tena miheny mihitsy ny amin'le olombelona hoe ahoana ary ty ataonareo ty izy aminazy rehefa manam-bola be anao dia tapinao maso Andriamanitra samia mieritreritra endry mahita loza ka miery ny adala mandrosika voa eny a mananatra sy miteny hoe tsy mampahery akory ny ty teny ty fa zay milaza fa mahery mihitsy ny totina sy tsigidina rehefa mandeha zao tenin'ny Elia zao tsy mampatanjaka ny matanjaka akory nyzay teny zao fa raha miseho matanjaka ny matanjaka mandre nyty teny ty dia iny koa ny tsigidinany mampitsigidina ny matanjaka zao teny zao ary mandravarava ny miseho mahery zao teny zao aza mba miady amin'izao teny zao fa teny nanamboarana anao ka zay divana io teny io ary ny teny zay meko anao dia tany amin'le tompony le teny zay namorona anao fitaovana fotsiny zany Elia zany hanamarina ny famarihana satria tonga ny fandravana zao to zao ka tsy maintsy miteny zay melo ny andravana iza ny andrava ho hitanao eny ihany re tokonge miaraha hitan'ny maso dia miaraha ende sofina tahaka nanenesana hoe mirehatra zany Los Angeles zany dia nirehatra izy tsitsinao azo atao fa dia miandro koa anao tahaka nandrenesana hoe misy avandra be latsaka tany Amerika olona 5 maty zafadinitra tsy avandra moa fa neige olona 5 maty dia koatra zay tsy fantatra rengamonareo tsy manana sécurité aminay izy ka ahoana anao no maty ho azy eko zaiko rehefa mandeha ny loza dia tsy voasakanareo ny loza rehefa mandeha ny loza tsy misy herina fahefana afaka manakana ny loza rehefa mandeha zany loza zany nefa izy efa mandeha ary efa mandeha dia efa mipakany aminareo any avelantsika eo aloha ny sary alefa aloha ny tenin'Andriamanitra dia io zany nakay hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io anao dia milaza fa mpanota dia vita ny sasangeny hoe izy koa ny tsy mpanota reto mpiantro Jesosy reto dia hatramin'izay 2 taona nareo nilaza fa mpanota génération manao ahoana teoria nilaza fa tsy mpanota indray nareo nefa nina mibebanareo foana rehefa makany am-piangonana mifona fa mpanota tsy mendrika Jesosy eo zay zao mpanota tsy mendrika oy ahoana no laza an'izany tany am-piangonana tany dia tampotampoka reo milaza hoe tsy mpanota indray nareo zany nge vao mainka mbola marainy lainga anareo ihany tsy menatra amin'ny vadibady dela ohatra mpanao politika zavady mangatsika be moa tany dia somary ohatra manarakaraka le mangatsitry -10 degré any enjana be any -7 -10 teo foana zao ny température tany dia ohatra manarakaraka le koaka kely zany no le mangatsika loatra tsy zakan'le vatana avy etỳ Madagasikara le izy mafy be le atsika tena
ohatra misy nify manaikitra eny amin'ny tongotra kakabe zay rehefa miditra ny trano fa feno fotsifotsy be ny tongotra sy ny tanana nefa ny anaty pataloha any anaty akanjo any akanjo mafana mbola misy fotsifotsy any mafy be zany io atsika io zany rehefa tena mafy be fa zay moa tena vao nahita an'le gilasy lelanezy fa tena manaikitra ohatra n'ireny nify reny izy rehefa blindé be mihitsy iny izy eny zany gantana natao fa tena tsara fadiran'ovana fa ianao koa moa manao asany Ehosoany andehanana dia tsy kivy mihitsy iny fa iretany eny ihany fa mafy le izy tsy moramora hoe ianao ve tsy manao gantana zay aloha dia tena tsy nazaka mihitsy izay mivady hoe mbola nandrana tsy nanao gantana fa andeha ohatran'ny hoe misy manaikitra reny io tany io fa aingakaingana nividy gantana nainga ty zay tsy nitondra an'izany vitaingana teny amoron-dalana ty mba misy amoron-dalana fa ny sinoa no mivarotra amoron-dalana fa tsy zareo Amerikana fa ny sinoa dia ny amin'ny sinoa no mividy ny Amerikana ndray tsy mivarotra amoron-dalana zany zareo anaty magasin be zareo no mivarotra zany zay any amin'ny Let's Travel reo mahita anazy rehefa mandeha ny Let's Travel fa aloha mbola tsy mandeha izy fa rehefa mandeha dia hitanareo eny any dia raha ny sary misy zany dia hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota iza zany le miaino anareo dikan'izay fa tena mipetraka mihitsy nefa ianao dia mpanota foana hatramin'izay ary tena laza fa mpanota mihitsy ianao hatramin'izay dia ahoana zany no laza fa tsy mpanota ity tsy efa nisy an'lainga anakaiky indray ve izay satria ny mpitondra fivavahana dia milaza fa ny vehivavy fa mpanota daholo ianao rery manao razana maningana miteny hoe zay tsy mpanota nefa le mpitondra anao ry miteny hoe mpanota fa zay le avinavina ary reto mpiara-dia amin'i Jesosy reto mpiavinavina mihitsy mpiaro dia voly mihitsy ny tena mahavoan'ny zareo mahavoana rehetra rehetra efa fantatra zao fa tsy izy io dia mbola rovana ihany zay ny profa extraterrestre io ary extraterrestre tena mpandeha misaina mandeha misaina mihitsy io zay ny tena asany io satria na dia voaporofo zao fa tsy izy ny ataon'io Jesosy io fa dia mbola iretanao ihany tena miforitra eo akaikiny io mihitsy ianao mba mieritreretany tena izy mba mieritrerety ianao zay zay olona ny fanenay tany tena tsisy nahavaly mihitsy ny fa dia avinavina fotsiny hoe zay nanga tsy miova fotsiny amin'le anay hoe tsy izy ane io ataonareo io miaraka amin'ny atezerana be moa zay moa tonga ny liana hoe anao fampianarana spesial ho any Amerika mihitsy ny hitanareo tsara fa iny hoen'ny Amerikana Eliany no miteny amin'ny Amerikana rehetra miala amin'ny Jesosy fa rehefa teo any Amerika toy izao ihany fa raha mbola mieritreritra any amin'ny lantilanitra aza miaraka amin'io tsony aza miaraka amin'io fa nareo nge mba olona mirezaolina ihany ananareo ny fahaizana sy ny fahalalana sy ny fahendrena ahoana tsy atakanareo nyty hoe ny mpanota ho any amin'ny eny azay na mezoko an'io teny hoe tsy misy mpanota henon'Andriamanitra zany fa za mirediredy tsy de la folie ozy ny vazaha folie tena tsy izy mihitsy ny ianao da ohatra isantsika indray ny teny aza manome tenareo indray ary fa zava-dozany miandry anao mpanota io fa ny fanovanao an'le anarana dia fa milaza fa mpanota ianao satria Yahosoa dia manala ny fahotana fa Jesosy koa zany mampanota olona tsy mitovy ireo ny dikan'izay ilazako anao fa tsy mitovy mihitsy ny Yahosoa amin'ny Jesosy satria rehefa en'le olona koa zany teny zany tany Amerika dia hoe io ny tsy izy fomba mitovy amin'le teto Madagasikara mihitsy mitovy mihitsy le toetra nefa nalefany Jesosy any amin'le olona hoe io ane mitovy le fientsona fotsiny mahasamy hafa anazy fa io anankiray ihany izy hoe non le niantona teo amin'ny fijaliana Yahosoa no anarany fa Jesosy diso aloha zao nao anankiray zay ary le Yahosoa niantona teo dia niteny mihitsy ny aza manao teny intsony ka le Jesosy zay tsy niantona teo kosa dia miteny hoe manontany foana ianao ahoana ny ampitovizanao an'izany sary anankiroa zany ndray niantona ndray tsy niantona ndray miteny hoe aza manao teny intsony Yahosoa zay le Jesosy miteny hoe mahazo manota fa mibeba ahoana mampitovy ihany reo nefa ny soratra masina miteny fa raha-mpanota dia tsy mihaino Andriamanitra ahoana ny mampitovy andreo ny dikan'izay todika manokana amin'ny rehetra rehetra hoe olombely eto ambony tany samy miverina ny sainareo amin'izay nareo nahita mihitsy ny a tena nalahelo mihitsy na mety tena ho any amin'ny elo reto olona reto tena ho any amin'ny elo reto olona reto ary raha misy ny tena mifikitra mafy amin'izany Jesosy zany dia tany Amerika ny tena hita fa tsy te lala ninina mihitsy izy izy aloha mba miady lahatra izy aloha mba miady aminao mba miady aminao dia tsy tantsony amin'izay zay mahina tezitra amin'izay izy ny anay ny anay foana miaraka miatizirina be amin'izay hoe tezitra be amin'izay ka ina moa natao ina moa na tezitra moa tsy tezitra tsisy idirana zany io dia
marina foana zay mbola manaraka lay le te hevona kely zaiko mangatsika be l izy ary am'izay koa zay nandalo tao turkia moa zay taminy ao koa mbola glasy koa ondray tsy nisy nezy fa tena mangatsika be mihitsy zay tanina rehetrarehetra zany tam'ity de mangatsika be aza ndreny amin'ny manaraka za koa moa teniteny hoe ho any amin'ny glasy ake tena nita glasy tokoa ny teny izy fa tena oatra nenjana ihany le mipetaka ao mafy be ala izy toetsika any teny ary Korinthianina voalohany a Korinthianina voalohany zany hoe ianao zany izy nilo izy ke ny avy mandeha de tsy maintsy miteniteny foana ianao rehefa avy eo teneny olona ka zay nandefasana ty tongo teny dana jerevo daholy misy ahafahanao miteny anazy satria tonga ny farany de ty zany ny vavolombely ampangasi tsara anareo am'izay ty teny Elia ty nandeha tany Togo nahazo teny ny togoleny nandeha tany Komoro nahazo teny ny komorianina izy eo nahazo teny ny silamo tamin'ny alalan'ny Elia hoe verena e de so adresina re miantso Andriamanitra Abraham nareo tsy alano anarany fa iavahana anarany Andriamanitra Abraham jereo ary am'izay fertoran mbola iverenatsika daholo reny a mbola iverenatsika reny fa tsy ko ne mandromandro eo am'izay ndreny raha tsisy mandromandro zany miaraka amin'ny Elia zany tsisy mipetrapetraka zany hatramin'ny farany io aza mbana tena ny androandro zany ianao raha miaraka amin'ny Elia zany de tena ay piady zany Elia zany ny anadika zany azany hoe Elia piady ny dada Iavasy Joshua ny rany izy rery ety amin'ny planeta terre nareo ty ary tena mavita miady rery izy ho voninahitry dada Iavasy Joshua ary ataony Elia ho reharehany dada Iavasy Joshua mihitsy izy ataony Elia ety irery Elia ety fa manana ny dada Iavasy Joshua izy ary miady rery izy tsy maintsy mandresy ny voninahitra ny dadako Iavasy naniraka ary tsy maintsy voavalany rany Joshua zay nalatsany tao amin'ny azo fijaliana Elia ny anao an'izay Korinthianina voalohany toko fainina andininy fa sivy eno ingy ty teny ty moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina de toe tsy marina de mpanota zany ohatranao io ny olona tsy marina de tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra miomany ianao zany ianao tsy marina mpanota io ianao le miteny hoe tsy maintsy manota fa tsy lavorary zany ianao zany de tsy ho any amin'ny lanity lanita fa de fa mionona teny zao ataovy maximum ny adalanao fa tsy ho antsony ianao la ny andro ivavako fotsiny fa hoe tsisy miaino Andriamanitra ary tsy manana akse makany amin'ny lanity lanita ianao tsy manana akse mihitsy ianao zao tena nisy olana nampaelany anaty parenthèse kely ty nisy olana nampaelany ty resaka hoe anderoplanina ty ka izy reto lehilahy marokanina anankiroa zay tsy haiko na maheno zareo de mety mahitana mandregna fa ny afrikanina moa tena tsy de tiany olona rehetra vo mivoaka amin'ny fahatra Afrika tsika zany ka hoe de ho any amin'ny fahatra reo mpanan-karena Europeana reo fa tena fanambahina zay tena nambanina mihitsy ny tany nambanina mihitsy fa tsy haiko nga mafa Yahosoa mihitsy nga mikapoka an'le olatra de miteniteny foana de manginaingina fa tsy mahasamy teny orinan'iny de zay fotsy sisa nijerijirivana izy ary reto olona rehetra satria zay koa samy teny tena samy teny ary samy mamaly mihitsy ohatran'izao le sary de reto olona rehetra moa zany hoe tsy hita moa zany ny hotelany rehefa zany hoe taraiky zany le fandefasana an'le hotel ka izy tsy mahay miteny anglais de izahay no voatery niditra ntsehatra nanampy anazy satria hoe tapatabain'le mpampiditra atao amin'ny europlanina izany sy ny karazana zany hoe tsy mahafaka mandeha nareo de nala elo ianao amin'ny hoe ianao mahita hoe olombelona ty any an-tany lahatra de niditra ntsehatra zay mba nanampy hoe aiza le problème anareo zany satria izy lahy tsy mahay miteny anglais tsy mahay miteny inona mihitsy re tsy miteny anglais tsy mifandray mihitsy ny resaka de niditra tsehatra am'izay moa zany zay nanampy an'izy lahy teo hoe io problème io aiza zany mba sy ho anay de ay zany le hotel zany tsy nandefa an'le taratasy an'le hotel de hoe amatanana ka raha vo tsy hita zany zay de bloqueny zareo andeha aty Madagasikara zareo tao Istanbul zany io sary io nandeha de voatery zay nanazava tamin'le mpampiditra hoe aleo zany ho karakaraina le hotel satria mbola misy adiny indray aleo karakaraina le hotel satria izy lahy tena tsy mahafantatra le resaka mihitsy de reo olona be de be rehetrarehetra tao reo andeha roplan fa eo amin'ny roanjato nga minisana nandeha roplan dimipolo amin'ny zato teo satria feno mihitsy roplan tsy mba nisy nanampy mihitsy nandray aza an'izy roa lahy marokana reto roa lahy reto
fa izahay no niaraka ny karakara tamin'ity aiza le problema niantso taty Madagasikara indray raha zay de ahoana ny fipetraka an'ireto olona reto satria izy tsy mahay teny anglais de tsy hitany mihitsy izy eo avaly teo moa efa natositosiky le mpapiditra izy hoe mahazo mandeha nareo de taitra izy lahy satria ratsy be zany hoe ny tan'olona zany no tavelo anatin'ny port anankiray aéroport anankiray ratsy be zany de gaga nefa de reto olona reto zao de milaza fambovavaka daholo fa navelany teo io olona io tsy manisy ny raharaha fa izay rery no nitsangana nampy an'le olona hoe ho any Madagasikara re olona reo a andao ampiana izy de izay no ny antsoantso nampifandray an'le zareo tao Turkia amin'ny aty hoe zao ny fandehan'ny papia de niditra antsehatra teo foana zay mariky ny fitiavana sy ny hoe tsy tia mamela olona any fahoriana zany nasionay mihitsy ny zany le izy koa moa andeha automatika amina hoe ndao ampiana izy fa mampalahelo de vita ihany moa zany ny taratasin zareo de nazo afaka nandeha ihany le olona tafaraka aeroplanina ihany zay fa ny acciderenay le taratasy taty satria le olona taty koa tsy mivaky loha tiako tenena anareo zany hoe tsy moramora ny zavatra rehefa misy problème zay zany aiza moa mandeha makaty Madagasikara misy problème ohatran'izany raha misy problème anao de tsy avela mandeha manahoana zany no mpanota ho any amin'ny lanitry ny lanitra elefantena tiako apetraka fa akaty Madagasikara aiza anao ahoana ny fahasahotana hoe tsy akory ny hôtel efa tsy nazo nandehana ary marina aloha le réaction zareo tany Turquie satria ohatran'ny hoe lasa ohatran'ny hoe olona clandestin zany fa zay efa mafantatra hoe tsy clandestin satria tena olona andeha hiasa ry zareo natsonaingana moa de voavaingana le izy sosotra be le olona rehefa aveo hoe tena mahafinaritra be ny nataonareo de miasa soa moa tsy de mila teratera fa de rehefa voavonjy le olona tamin'ny lozanaika nanjora satria ratsy be raha tavela tao efa nafinaritra fotsiny satria tsisy ny raharaha mihitsy manahoana ny fandehananao makany amin'ny lantilanty ianao mpanota io zay tiako apetraka eto fa raha ny eto tany azy hitaingina aeroplan efa mahasarotonao ohatran'izany manahoana zany ho any amin'ny lanitry zany afaka miditra any ve ny mpanota valiny no elahy tena miteny aminao fa tsy miditra an'izany ianao lany andro eo fotsiny ao tsy miditra an'izany ianao tsy miditra an'izany ianao ary tena miteny marinanao mihitsiny a tsy misy mpanota mahazo makany amin'ny lanitry zany zay le izy eto ny olona tsy marina mpanota tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety fitanynareo fa de zay mihitsy le teny hoe aza mety ho fitany aza mety ho fitany mpitondra fivavahana aza mety ho fitany zay milaza famahiten'Andriamanitra fa zany ny sohatra masony ny mpanota makany amin'ny elo ny dikan'io fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina ary ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankirina de tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra tsy makany mihitsy nareo aza manantena ny hoany zany efa mitenareo mihitsy zany sotra masony hoe aza manantena ny hoany tsy mahazo makany ny mpanota tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota kategorika be zany teny zany de entitra zany teny zany no zany raha ianao zany mietrehitra fa hoany ny amin'ny teny le mpitondra fiovalanao ianao sy izy miara-mitsipy makany amin'ny ela tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota zay na tonga aloha teny hoe natsipiny Jesosy any amin'ny elo daholo nareo zay nivavaka taminy satria izy tsy mahazo makany nareo koa tsy afaka makany izy ny lehibe ny nampanota anareo 2 taona nareo nasainy nanota ary nibebaka foana de tsy mendra zao ndray mbola miverina manota fanondroany ndray manampy ny fahotana hoe lasa tsy mpanota indray hony ianao nefa ianao mpanota hatramin'izay zareo zay izy anainga nampanaoviny Jesosy ianao sy Jesoa anao ho tsy tonga saina ihany ianao mbola izay ihany no ankalainy nefa ny zatra marina ny teny nomeko anao de izy ny olona ianao zany tena tsy manota intsony sady tsy mahay manota ny tsisy trasy na ota ary tsy mahay manao ratsy ny tsisy trasy na ratsy asiana ratsy indray ny marina ary zay tsy mamety manao raka zany zao no exemple taminao zay tany Istanbul zao zay tena nampy olona fa nefa le olona zay milaza be dehibe fa mivavaka fantatra fa mpivavaka daholo reo jery fotsiny nefa de mahay miteny anglais sy mahay miteny frantsay ny be dehibe ao fa tsy miraharaha mihitsy
fa izay le malagasy kely ambanina zay le tena mijoro irehare malagasy mihitsy zay mizendananay hoe ambanina mihitsy le malagasy fa tena vomay zay nitsangana tsara mihitsy hoe tsara ny firenenay satria voan'ny teny Eosoa ary matony fidiny Eosoa tsara ny dikazay tsy nanaikina ambanimbanina mihitsy zay hatramin'ny farany ary gaga mihitsy le olona nanaovanay anazy hoe nataonareo raha mianatra manambanibanay dia tenenaiko mianana koa le olona rehefa tratranay enga manaiky an'izany mihitsy fa tena enjana be ny fanambanina fa firenena tena nahita mihitsy zay na hita mihitsy zay tsy manaiky nefa nytantareko anareo reny moa sasany fa zay nefa le olona manambany olo izy fa devolo manao anazy tsy hitany izy nefa ny milaza fa mivavaka nefa ny mpanota ho any amin'ny elo fa mieritrereta ny tena izy to Elia mahaiza mandinika tsara tsy ndriko tsara zay teny hoe tonga Elia mahaiza mandinika tsara ny endry mahita ny loza ka ameriny dala mandrosoka vo teny farany mialohan'ny amaranantsika ny teny ho jerevantsika am'izay ary ny teny hoe raha tsipiny Jesosy any amin'ny elo daholo na rehetrarehetra zay miara-dia amin'i Jesosy izy mihitsy manipy anareo any Apocalypse 21-27 donc avaketsika ty Apocalypse 21-27 Apocalypse 21-27 zavady indrindra ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina hitanao zany ny olona mpanota tsy masina tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitra mihitsy ny olona tsy masina izy soratra masina tsy mahazo miditra ao mihitsy ny tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zay ny zanak'ondry ihany tsy mahazo miditra any amin'ny lanitra mihitsy ny enao tsy anao ilanitra io tsy any mpitondra fivavahana tsy anareo olombelona fa n'le tompony ary ny tompony ilay masina indrindra Yahavana anarany Andriamanitra Abrahama izy ary ny zanany dia Yahosoa le maty teo amin'ny hazo fijaliana iny lay niteny hoe iny zanany mahalala iny hoe iny zanany mahalala iny no niteny hoe aza manota intsony fa le anao kosa miteny taminao le Jesosy tsy izy hoe manontà na i Jesosy manontà dia mibebaka rehefa avy eo taiza nisy teny niteny an'izany rehefa nodikodina ny teny maro misaotra masina mihitsy miteny hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanteranareo zany amin'ny lanitra tsy vitan'raha Jesosy mihitsy izany teny zany fa niny Jesosy dia zao kosa ny teneny hoe afaka manota ianao fa mibebaka rehefa avy eo mahazo manota dia mibebaka fa Andriamanitra fitiavana le Andriamanitra jereo zany hevin-demony zavakitsika ny teny eo Matthieu 5:48 ary amaranako ny teny Matthieu 5:48 dia mifarana hatreo indray aloha ny fampianarana ny amin'ny voalohany hiditra amin'ny faharoatsika rehefa avy eo Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny toy ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitra zava-be io aoka nareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitra ny lanitra lay dada Iava tanteraka rehefa ho any amin'ny tokoa ianao oka ianao ho tanteraka ohatranazy ka izy ny tompontranoko lalàna ny tompotrano io ny tompotrano no miteny hoe za tanteraka ka rehefa tanteraka aokokoa anao tanteraka vao mahazo makaty amin'ny tranoko aty ohatran'izany io ary raha ohatra zao ny tompotrano miteny hoe tsy azo io foana sigara ny tranoko ka raha miditra ao anatin'ny tranon'lay tompotrano ny mifoka sigara roahany avy hatrany automatika zany fa raha tsy mandrokana io izy dia izy mihitsy nyvendrina fa raha tena tompotrano no miteny hoe tsy azo io foana sigara ny tranoko ka miditra ao ilay vahiny mitondra sigara dia tsy maintsy roahany dia ohatran'izay dada Iava io masina izy tanteraka izy io hitantsika hoe tanteraka no zany aoko ho tanteraka ohatranazy koa nareo tahaka ny fahatanterahany rainareo zay ny amin'ny lanitra lanitra raha vao tsy tanteraka dia tsy mety ilaina ny hoe tanteraka zany dikan'izay ary miaraka amin'ny Yahosoa rery ihany ny tanteraka dia zao ataon'ny Elia zao satria Yahosoa sy Elia anankiray ihany zay ataon'ny Yahosoa dia ataon'ny Elia zao ny fahatanterahany manatona any Yahosoa zay ny teny mifarana inona ny antsoko ataonareo miantso nareo rehetrarehetra olombelona rehetra aza mety fitahany Jesosy tsony fa atsipiny ho any amin'ny elo mihitsy anao fa ndraikanao zay ny fanazavana
tena voafitaka ianao tsy hoany lantilanta zany raha mbola hitady an'Andriamanitra ianao sady tsy mahita anazy ianao tsy mahalala anazy satria zao ny mpanota dia sady tsy mahita anazy tsy mahalala anazy. Jaona voalohany toko fahatelo amarana antsika ny teny. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina. Vakitsika ty voninahitra daday avazy Josoa. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, fa izay rehetra manota dia sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy. Mazava-be io tenin'Andriamanitra io. Tsy nahita an'io Andriamanitra io mpanota io mpitondra fivavarana io zany tsy nahita an'Andriamanitra zany io ary tsy mahalala anazy zany io. Mpiara-miasa amin'ny devoly io toriana aminao io Jesosy nao io tsy izy io. Ohatra hoe Elia mba moramora ny vavanao, tsy mety moramora tsony ny vavan'ny Elia. Ny vavan'ny Elia vao mafy ary mafy hatrany ny sofinao ny amboary amin'izay iaino ny famarinana. 2 taona zay nanaovana ny dadana Yahava. Dia hoe nao rery vita inona ka za rery ny vita inona. Meko valiny foana ianao. Profanzany zay efa miteny hoe aza te mijery tsony tele lokaly ianao reto Madagasikara any amin'ny internet mijery jereo zao ny akasiparana ataon'ny devoly ao. Na dia maty fotsiny hoe le metera. Any zao akasiparana devoly zany. Ka aza mety mijery aza miantehitra amin'izany tsony fa ao ny internet mbola libre ny internet ifampiresantsika ifampijerevanareo aminahy. Hitanareo tsara ny sarotra indana mijery nareo fa hafa foana ny mahita ny teny sy ny fampianarana. Zay zany ny fiarantsika indray tamin'ny teny io ity. Miraso tsiketra samy teny Josoa fa ny teny dia manao mihitsiny hoe zay rehetra miaraka amin'io Josoa io tsy dadamala Yahava dia tsy mahay manota intsony. Zay mazava-be io izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota intsony. Io mazava-be ary tsy misy ota intsony zay rehetra ao aminy. Ary namafisiny eo amin'ny Jaona voalohany toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo. Donge vakitsika ery amin'ny valo ambin'ny folo moa zafady. Jaona voalohany toko fadimy andiny valo ambin'ny folo. Fantatrika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Dia tsy mahay manota izay tena miaraka amin'io Andriamanitra io. Izay naterany dia tsy mahay manota intsony. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mahakasika azy kory ilay ratsy. Tsy afaka mikasika anazy tsony ny devoly. Zay ny tena teo hoe zanaky ny avo indrindra. Tsy voakasika ny devoly mihitsy izy. Sambatra be ianao rehetra ka tafaraka amin'ny Elia. Aty amin'ny Elia reny ihany ny atao hoe Elia dia ty hitanao sary ty arianinao feo. Zay miaraka amin'ny ihany amin'ity planeta Terre ty tsy mahay manota intsony. Tena miteny marina aminao aho. Raha navita zany nareo 2 taona zay tokony efa vitanareo io. Nareo tao amin'ny Jesosy ry Jesosy mahasamihafa. 2 taona nareo nge nampivavaka sy ny vavaka fa tsy afaka nareo le olona. Ianareo koa raha maza fa tsy afaka. Tsy izy nareo ny dikan'izay. Rehefa tonga kosa ny Elia afaka izay niaraka taminy ny endry mahety tany loza ka manatona ny Elia ny adala mandrosoka vody any amin'ny elo. Vidio izay tianareo amin'izay. Pikely famarana anazy Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahasivy. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahasivy. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voany no toetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ny olona tena miaraka amin'ny Andriamanitra marina io mazava ny soatra masina. Tsy mahay manota intsony tahaka ny Elia irery amin'ity planeta Terre ity. Ary izay nanaraka ny Elia irery no nandray ny hery tao anatin'ny Elia izay avy any amin'ny Josoa ary nahatonga tsy mahay manao ratsy intsony 2 nisan'ny olombelona eto amin'ity planeta Terre ity miainao anatin'izany. Anjaranao koa miditra rehefa te hiditra ianao. Nareo ihany ve makany amin'ny lantilanta teny izahay irery ihany ary vita soni. Zay miaraka amin'ny Elia irery ihany mamin'ity planeta Terre ity mahazo makany. Ny antony nareo tsy maintsy mpanota foana nareo. Tsy manana akse amin'ny lantilanta zany nareo matoy izy niraka miteny aminareo zao mietritra fa tsy izy le anareo. Pisy loky ary mpisandoka io mody manao teny malefaka aminareo. Teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanan'ny fony tsy ary saina. Za aloha mananitra andreo le menao mpitondra fivavahana ty malefadefaka tony. Mpiara-miasa amin'ny devoly nge io e. Teny malefaka sady tsara lahatra azafady. Teny malefaka
sady tsara lahatra no amin'ny tanany fonintsiary saina. Zany nge ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Andreo efa kitsiketsy teny zay. Azay efa tena marana antsika anazy tanteraka zany. Any amin'ny Romanina film izy, Romanina 16-18 no vakitsika bokin'ny Romanina. Moanao le mpiaino an'reto mpitondra fivavahana mpanao teny malefaka reto ity ny nomeko anareo mba ho tonga saina nareo. Ianao ety e, fa izy ireny Romanina 16-18. Romanina 16-18. Fa izy ireny tsy mba manompo any Yahosoa tompitsika fa ny kibony ihany, ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany fonintsiary saina. Ireo mpiaino an'io teny mandangolanga avy amin'ny mpitondra fivavahana raha Jesosy io. Zao iny ataonao fa malefadefaka tay ry afa malala ao amin'ny tompo sy ny mahasamihafa. Amitakanao anipy anao any amin'ny elo iny sary iny. Mba tonga saina e. Elia manao antsoava amin'ny Amerikana, amin'ny Alemaina, amin'ny Frantsay, amin'ny Anglisy, amin'ny tsy haiko tsoa zay mpanaradian'i Jesosy tena mafana fohaninareo, amin'ny Brezilianina sy ny Portugais sy ny maro samihafa any. Verena amin'izay nareo mankaty amin'ny Elia. Eno ny feon'ny Elia, eno ny tenin'ny Elia dia mba tonga saina amin'izay. Dia nareo rehetra manerana an'izao tontolo izao, na Indien nareo, na Togolais nareo, na Afrikana, Sénégalais nareo, na Afrique du Sud nareo, na Egypte nareo, na tsy haiko na Danois nareo, zay ny momba nareo rehetra any e, mienoa ny tenin'ny Elia nareo. Dia miraha sotsika samota Enosoa, mazava zay teny zay hoe ny teny mahitsy sy marina inona amin'izay, lay hitondranao any amin'ny tena famonjena, ho any amin'ilay tena Yahosoa zay niantona teo amin'ny hazo fijaliana. Fa iny ny tena niantona teo fa tsy ny Jesosy iny zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny olona anankiray fa pisoloky iny. Ny tena nandatsaka ny rany teo dia Yahosoa, ary miteny amin'io hoe aza manota intsony. Fa zay rehetra nanota dia sady tsy mahita anany, tsy mahalala anazy. Le mpitondra fivavahana nge sady tsy mahita an'io Andriamanitra io, tsy mahalala anazy. Raha zany izy miteniteny foana e. Manipy anao any amin'ny elatra an'io mpitondra fivavahana io nge, atsipiny eo any amin'ny elo ina. Izy Jesosy mitovy larana. Samy mpanipy olona any amin'ny elo, izy Jesoa, mba tonga saina. Ny endry mahita loza ho ka mery, ny adala mandrosoka avoa. Mirary so tsiketra samy teny soa ho amin'ny fiarahana fampianarana manaraka, tao tsika hariva afakary. So raha-betsaka dada maray avany amin'izany teny izany. Fa tena famonjena ity teny ity. Tena fanavotana. Antsoavo atao amin'ny olombelona rehetra. Hitodika sy hiveminao any aminao. Mamalia vavaka dada maray avao. Mamalia antso ianao. Vonjeo ny olona. Vonjeo mba ho avotra izy fa tsy ho maty an'ireo hevoly tsisy saina ireo. Dia ireo Andriamanitra tsy izy ireo. Vonjeo ny olona dada Iavasy Joshua. Vonjeo hatramin'ny farany. Voninahitra anao mandrakizay. Aza atao mipetraka tsony izany teny izany raha tsy efa avy nampiasaina amin'ny olona rehetrarehetra izay tianao vonjena. Ary aza ataonao tafandry mandry izay mandre an'izao teny izao. Tsy izao fampianarana izao. Fa ataovy tena tsy tafatoritsony, tsy tafapetraka intsony. Fa iantsoantso ikarika ny Elia amin'izay hoe aiza ianao mba hamonjy ahy. Hitady anao izy dada Iavasy Joshua amin'ny alala. Zany ny solo-tenanao ety, zany raha anao solo-tenanao dada Iava malalako, sy Joshua malalako. Voninahitra nareo mianaka manakizay. Atoika fa tena maro ny andreny teny ary vovonjy ho amin'ny fiainana manakizay. Amin'ny anaran'i Yahosoa. Amen. Izay ny fiarahantsika indray tamin'ny fampianarana rana vavalo amin'ny folo iny. Miraha sotsika samotena soa ho amin'ny fiarahana fampianarana manaraka filomatompo.